ny fahavalo no nanao izany. Izany no anasako anao indray amin'ity andro maraina ity. Fa le miarabantsika rehetrarehetra indray amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, tafahoana somatsara, men'Andriamanitra fahasalamana, men'Andriamanitra andro fahavelomana. Ataontsika ahoana no tsy hisaotra an'Andriamanitra ary miarabanao any amin'ny toerana izay rehetra misy anao any. Tia handray ny tananao kanefa moa tsy afaka tanteraka an'izany ka dia amin'ny alalan'io fahofantanana sy tsikitsiky ny fampiarabantsika amin'ity androany ity ary tononona hatrany an-trano anao ny fiadanan'ny Tompo. Iaraka hivavaka isika mialohan'ny andraisantsika izao tenidinika izao. Andriamanitra rainay be fitiavano, indray izany fifalinay amin'ny fahatsapanay ny fitantananao ny fiainanay. Mamela Tompo ny elokay ary aoka kosa ny fanena masina mba ampitoerana aty anatinay ka ampianatra anay ny teninao. Mita ihany koa ny mpiaino rehetra miaraka amin'ny dinika izao teninao izao, aoka mba ao amin'izy ireny hatrany hatrany Tompo ny fanahinao. Nara Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Amin'ity herinandro ity dia hitarika anao amina lohateny anankiray hoe ilay fifanindrinana lehibe ka anasananao anjoy an'izany hatramin'ny farany. Fa ny androany dia ny hoe ny fahavalo no nanao an'izany. Manasa anao avy hatrany anie mba andray ao amin'ny filazantsara Matthieu 7:10. Filazantsara Matthieu 7:10 ka manomboka amin'ny 4:20. Dia fanoharana anankiray izay nataon'i Jesosy ka hatramin'ny 7:20 manao hoe ary nanao fanoharana hafa koa tamin'izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay mamafy voatsara tamin'ny tanimbariny. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalo ka namafy ny voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niara-niteraka dia niposaka kosa koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon-drà lehilahy ka nanao taminy hoe Tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany amin'ny tanimbarinao? Ko avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy amin'ny 9:20, ny fahavalo no nanao izany. Ry mpiara-midinika namana, misy faharatsiana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary io andinin-tsoratra masina io dia manampy antsika hatsapa fa misy faharatsiana eto amin'izao tontolo izao misy antsika ity. Mitantara momba ny lehilahy anankiray namafy voateny amin'ny tanimbariny Jesosy. Tsy namafy afa-tsy voatsara io lehilahy io, kanefa voalaza amin'ny andininy teo fa nisy tsiparifary naniry teo anivon'ny variny. Dia mba nahita an'izany ny mpanompon'ity lehilahy tompon'ny tanimbary ka nanao hoe Tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tao amin'ny tanimbarinao? Ko avy taiza kosa ary ny tsiparifary? Taitra ilay mpanompo. Re mpiara-midinika namana, izany fanontaniana mipetraka izany dia mitovy amin'ny fanontaniana hoe raha tontolo tonga lafatra no noforon'Andriamanitra, nahoana kosa re no misy ny ratsy ao anatiny? Mazava ny fanambarana fa tsy nijana teo amin'ilay fanontaniana ny resaka teto hoe koa avy aiza kosa ary ny tsiparifary? Namaly ilay mpanompo n'ilay lehilahy tompon'ny tanimbary ka nanao hoe tsotra ny navaliny, fahavalo no nanao izany. Misy fahavalo eto amin'ity fiainan'ity mpiara-midinika namana. Eo amin'ny andininy ambanimbany eo amin'ny andininy 7:17
dia nanazava ilay hevitra ilay fanoharana Jesosy. Hoy izy hoe ary namaly izy ka nanao hoe ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona Jesosy izany. Ny tanimbary kosa dia izao tontolo izao, ka ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, fa ny tsiparifary kosa dia zanak'ilay ratsy. Dia hoy izy hoe ny fahavalo izay hamafy izany, izay hamafy izany dia ny diavoly. Ry mpiara-midinika namana isany, misy fahavalo manodidina antsika. Maneho zany mazava tsara fa ny fisin'ilay ady lehibe ifanaovan'i Kristy sy Satana izany fanoharana izany. Petraka amin'ny fanontaniana manao hoe nahoana ary no misy ny ratsy eto amin'izao tontolo izao ity? Ny valiny dia izao, avy amin'ny diavoly izay manohitra an'Andriamanitra ny faharatsiana izay misy eto amin'ity toerana ity. Dia hoy toy ny tantara dia nataon'ilay mpanompo manao hoe tianao ve ary mba handehananay makina tanimbary mba hanongotanay, hanongotra sy hanangona izany? Izany hoe raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe nahoana tsy tonga dia hongotana avy hatrany ny ratsy. Dia izao no navalin'ilay tompon'ny tany, namaly hoe tsia. Fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka hiara-maniry ihany izy roa ambara-piavo ny fahararana. Ry mpiara-midinika namana isany, tamin'ny herinandro lasa isika dia milaza fa Andriamanitra dia mahita ny zavatra rehetra. Azon'Andriamanitra natao zany kanefa tsy nanao an'izany Andriamanitra satria fitiavana Andriamanitra. Amin'ity androany ity ary dia tiako ny laza aminao fa ny faharatsiana misy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy dia ny fahavalo no nanao an'izany. Koa andeha isika androany, andao hiantoraka eo Jesosy. Jesosy irery ihany miafaka hiantorantsika, ahafahantsika miaro mba hiarovana antsika manoloana ny voaratsy izay afafin'ilay fahavalo. Ho an'ny tontolo andronao androany anie, mba ho tontolo andro izay atsapanao fa eo akaikinao hatrany Jesosy. Koa andeha ary isika amarina izany amin'ny lalan'ny vavaka amin'izao anio izao. Vavaka isika. Andriamanitra rainay eny an-danitra, misaotra anao izahay ny amin'ny teninao izay mampafantatra anay fa misy fahavalo ity amin'ity izao tontolo izao ity, ary fahavalo izay miady aminao ary miezaka ihany koa hiady aminay tsirairay avy. Ampio izay Andriamanitra, tsy andeha irery fa hiaraka aminao. Ampio izahay ho samy atoraka eo aminao satria eo aminao ihany no azonay antoka ho fiarovana tena tsara indrindra eo anatrehany ny faharatsiana ireny. Dia mitahiry mpiaino izao, mitahihana tsirairay avy. Aza mafoy na masaraka anay ianao. Anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen.